Mbola hijanona ao anatin'izay tontolon'ny fampianarana izay ihany sika mpianatra hatrany amin'ny 13 amby zato zao no anatevin-daharana ireo nanana diplôma siditra eo amin'ny sehatry ny asa ny 13 dia misalotra ny anarana fiamby no nahazo ny mari-pahaizana master raha toa ka 50 nahazo ny licence misalotra ny anarana renala indray izy reto nanaraka ny lalam-piofanana fizahantany ny ankamaroany reto nahazo mari-pahaizana ireto ary tetsy amin'ny Amphidex no nanatontosana izany lanonana izany tamin'ny andron'ny omaly izay ihany koa ny vadiantsika makany amin'ny tontolom-baovao ara-pahasalamana efa miroborobo eto Madagasikara ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana planiny familial no ahafantarantsika azy eny anibon'ireny toby-pahasalamana samihafa ireny tsy misy loatra nefa ny lalàna amin'ny fiazy ity ka nahatonga izany lalàna izany diniana eny anivon'ny anteny meram-pirenena eny amin'izao fotoana izao. Apetraka eto Madagasikara ny lalàna mifeny ny fandrindrana fiainam-pianakaviana ary diniana eo anivon'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao io lalàna io. Ny lalàna izay efa nandalo ny asa mbomera tamin'ity herinandro ity. Tombontsoa voalohany indrindra dia mba hoe omena malalaka zany ny totsika hoe ny vahoaka malagasy amin'ny fandrindrana ny fiterahana zany. Eto tsy misy hoe fanerena akory fa ny droit mihitsy no atolotra fa ny offre de service kosa dia voasoritra ao anaty lalàna ary efa voarindra zany tao anatin'izay zavatra izay dia avy eo moa zany mba hoe arindra zany ny fiterahana rehefa voarindra ny fiterahana dia mba misy zany ny ataontsika hoe mba ambombola ahafahana manao ny resaka fampandrosoana satria misy idirany resaka ekonomika be zany ny fandrindrana nyzay fiterahana izay dia zay zany anatin'izy io. Nomarian'ny filohan'ny komision'ny fahasalamana eo anivon'ny anteny meram-pirenena fa tsy manome fahalalahana fanalanjazy io volavolan-dalàna momba ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana io. Tiana mihitsy aloha zany no manamarika eto fa tsy mbola itsika zao akory no firenena andeha ampanao an'izany hoe fahalalahana ampanao avortement zany na fanalanjaza tsy misy an'izany ao anatin'io lalàna io. Ny zavatra misy ao fotsiny dia hoe misy ny atao hoe interruption de la grossesse thérapeutique na hoe médicalisé satria rehefa ohatra hoe makasikasika ny ain'le reniny zany le fitondrany voaka zany hoe mety hahafaty azy fantatra ngefa misy zany aretina zany be da be ary zany efa stipulé ao anatin'izany lalàna zany dia tsy afaka miaraka zany ny fabevokana sy le aretina amin'izay efa médicalisé ary efa tenenina mihitsy fa hoe ny lalàna no mamaritra an'io fa tsy hoe izay rehetra tianao an'izany dia afaka anao an'izany. Miandry fandanian'ny député ny volavolan-dalàna mikasika izany ny alatsinainy fa 7 volana jona izao no entina eo anivon'ny fivoriana azon'ny be sy ny maro hatrehana eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza.